Isan'ny mampalaza ny any amin'ny faritra avaratry ny nosy indrindra fa ny eo amin'ny faritany Antsiranana ny katy. Izy ity zany ho an'izay tsy malala dia zava-maniry iray sokajiana ho isan'ny zava-mahadomelina saingy malefaka kokoa ny heriny raha oharina amin'ireo zava-mahadomelina hafa. Ny akamaroan'ireo mponina any amin'ny faritra avaratry ny nosy dia saika mihinana izy ity avokoa. Ny ao amin'ny tanànan'i Joffreville no tena ahitana izany betsaka indrindra. Lafo ny katy na irony karazana ravin-kazo, voasikazo ho zava-mahadomelina malefaka irony. Manomboka amin'ny 5,000 ariary ny fe indray. Isan'ny namporisika ireo tantsaha ao Diego ny amboly azy. Raha karazana legioma, letsia, indrindra fa ny akondro no nampalaza ny komina ambanivohitry Joffreville teo aloha, dia ny fambolena katy indray no tena ahafantarany maro azy amin'izao. Maro ireo tantsaha any an-toerana no nisafidy ny amboly ity karazana ravin-kazo ity, izay tena ankafizin'ireo tanora any amin'ny tapany avaratry ny nosy iny. Ankoatra ny bezavina dia isan'ny mpamatsy any Diego katy i Joffreville. Na tanora lahy na vavy dia voasariky ny fihinanana katy avokoa. Saika isan'andro izy ireo no mihinana izany. Miteraka voka-dratsy eo amin'ny fahasalan'ny mana nefa izany satria efa maro ireo olona niatrika fandidiana vavony momba ny fihinanana katy tao Diego. Tsy voararan'ny lalàna nefa koa na ny fambolena na ny fivarotana na ny fihinanana ny katy. Eto an-drenivohitra aza dia isan'ny faritra ahitana mpivarotra katy ny etsy amin'ny 17 hekitara izay Diego no mamatsy ny tsena.